Fedana ny tompo amintsika rehetrarehetra fa alendray ny tena nahy ifampizara aminao amin'ity andro anio ity mikasika andalatsoratra masina anankiray. Anio isika ifampizara kely ny asan'ny apôstôly toko 2 andiny faraka amby 30 ao misy azy. Vakio rehefa anetrano ianao alalanao ny tantara rehetrarehetra. Io tantara io dia tsina fa mikasika ilay Paul Silas ny hira dia nianjera ny fonja. Dia rehefa nianjera ny fonja dia natahotra ilay mpiandro fonja dia saika hamono tena. Dia ozy izy Paul nalaza hoe aza mamono tena fa ato ihany izahay. Dia natahotra indrindra izy dia nanontany amin'ny Paul hoe inona ny tokony ho ataoko mba ho vonjena. Dia ozy izy Paul nalaza mino an Jesosy Kristy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Indray io verset io raha lasaina bavy tsy indrainay moa zany fa imbetsaka. Ny mpitory teny dia mandray amin'ny ankapobeny an'izany andalatsoratra masina zany ary tsy vitsy ny olona izay misintona amin'ny alalan'io andalatsoratra masina raha io monja fa ny famonjena dia miantraika amin'ny ankonana ary rehefa mino an Jesosy dia hovonjena ihany koa ny ankonako rehefa aveo rapitso sy ny sisa rehetrarehetra. Fa androantsika efa mizara hoe marina tokoa ve zay. Ny voalohany indrindra tiako izarana aminao rehefa mamaky baiboly dia tsy azo ataona misinga verset fa io fanambaran'ny tenin'Andriamanitra io dia tahaka ny hazo be anankiray izay mifototra, misy fototra eo ambaniny. Ka io fototra io no iorena ny zavatra rehetrarehetra dia tsy azonao ataona misinga makaravikazo tsirairay avy fotsiny zay zany le verset makaravikazo tsirairay avy fa misy zavatra iorenan'io teny iray manontolo io izany. Ka raha iresaka tsika voalohany indrindra nikasika ny hoe mino an Jesosy Tompo dia voavonjy ny ankonana dia zavatra tsy azo amarinina na iza na izy zany ao anatin'io baiboly io. Tsisy an'izany ao anatin'ny baiboly ary tsy fototra iorenan'ny fivavahana kristianina ny hoe za mino dia misy fitraikany amin'ny ankonako zany na amin'ny olon-kafa fa ny finoana araky ny voasoratra ao anaty baiboly sy ao anatin'ny filazantsara dia ho an'ilay olona izay mino izany. Ohatra tsotra zany Jesosy dia efa miresaka raha vehivavy finoanao ny mahasitrana anao mandehana satria raha manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino zay amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia hovonjena ianao. Ny apôstôly Paul zao nanambara an'izay. Zany zavatra zany dia manambara sy mampiseho fa ny finoana dia individuel zany hoe anisam-batan'olona fa tsy tambarana na amin'iza na amin'iza. Fanampin'izany ao bokin'ny Korinthiana voalohany toko 7:12 dia milaza an'izao ny apôstôly Paul hoe raha lehilahy ahoana ny ahalalanao fa hovonjena ny vadinao ary raha vehivavy ahoana no ahalalanao fa hovonjena ny vadinao. Ny dikan'izany raha lasaina bavy dia zao ny finoatsika ny fandraisantsika ny fahatsapatsika ny asan'Andriamanitra ho apotsika ka mitondra atsika ho amin'ny finoana no mitondra ho amin'ny famonjena. Averiko kely ny fahatsapatsika ny asan'Andriamanitra ho apotsika enontsika ny fitiavan'Andriamanitra, enontsika ny fikasiany, enontsika ny fiasany ao anaty fa tsy ety ivelany amin'ny zavatra tsapa na amin'ny zavatra hita maso na amin'ny zavatra noraisina na azo valimbavaka sitrana ny aretiko azao tsy zay ny andraisana famonjena fa asan'ny Kristy ao anatin'ny fo. Averiko foana le asan'ny apôstôly toko 2:7 hoe ary voatsindrona tampony ny olona izay ny aino. Andriamanitra ny asa tao ampon'le olona dia nahatsapa zavatra izy nahatsapa ny asan'ny Kristy izy dia zay no nitondra azy ho amin'ny finoana ary zay finoana zay no natonga azy ireo vovonjy. Ny fandehan'ny finoana zany ny fandehan'ny fiarahana amin'ny Kristy dia ny finoatsika ny finoko dia mahavonjy tsy mahavonjy vadiko ny finoko, tsy mahavonjy zanako ny finoko, tsy mahavonjy rafozako na ny reniko na ny ray aman-dreniko na ny rahalahiko na mpiray tapo amiko ny finoko fa ny finoko dia mitondra ho amin'ny famonjena. Ahoana kosa ary fandehan'io teny izay voasoratra tao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 2 andiny faraka amby 30 io mikasika an'ilay lehilahy mpiandro fonja. Io dia fanambarana manokana ho azy. Azadintsika fa ny apôstôly Paul dia apôstôly ary amin'izay maha apôstôly azy zay dia manana fanomezam-pahasoavana maro isan-karazany izy ary anisan'izany ny teny fanambarana izay nomen'Andriamanitra azy tamin'io vanim-potoana iray io monja. Tsy miverina intsony io fanambarana io tamin'olona hafa izay nivanginy Paul. Nisy foana nitory teny tamin'ny Tabita tsy fantatro sy sisa rehetrarehetra ripetera fa tsy nisy fanambarana tahaka izany. Nisy fotoana Filipo nitory teny tamin'ny tandapa Etiopiana tsy nisy fanambarana tahaka izany fa tamin'io tokana io dia nahazo faminaniana tokana ny apôstôly Paul ho an'ilay mpiandro fonja
fa raha mino izy de hovonjena izy sy ny ankoniny ho azy manokana io fa tsy azotsika raisina hoe rehefa mino an' jesosy de tsy maintsy voavonjana koa andriamanitra ny tompo marika, andriamanitra ny mahalala ny azotsika atao de ny mivavaka ho an'ny ankonatsika, mifona ho an'ny ankonatsika ary mangataka ho an'ny ankonatsika fa ny amin'ny famonjena azy ireo de tsy misy zavatra manery, tsy azo sterena, tsy azo forsena, tsy hoe tsy maintsy mety hovovonjy izy mety tsy hovovonjy. Andriamanitra ny mahalala hoe manana ny toerany eo anivon'ilay fiangonany Kristy ve izy, manana ny toerany eo amin'ilay fofombadin'ny Kristy ve izy, manana ny toerany eo amin'ny tenany Kristy ve izy, sa tsy izay. Fa ny anjarantsika de ny mangataka ary tsy misy formule ny amin'izany zavatra any, tsy misy raiki-pony amin'izany zavatra any fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra mianatra zay tiany antrany izy ary zay tiany amindrana fo no amindrany fo. Zay ndray fifampizarantsika amin'ity andro anio ity mino fanampazavanao bebe kokoa izany ny amin'ny fanomponan'ny tompo sy ny fiarahana am' Jesosy Kristy. Raha misy fanontaniana aza atao SMS, aza atao commentaire, atao VMP na antsoina ara-tarby izay efa mipetraka eto ambany, mametraka veloma mandra-piona manapitafantsika rehetrarehetra. Heloma tompoko.